Lanonana goavana notarian'ny ministry ny asa ary ny fanofanana teknika no nisantarana ny fankalazana ny fa-10 taona ny lycée teknika Alarobia. Sekoly izay ahitana sampam-piofanana efatra dia ny formation professionnelle initiale, ny formation technologique générale, ny formation professionnelle qualifiante ary ny formation de technicien supérieur. Nandritra ny lanonana androany no nampiratiana ireo vokatry ny asan'ireo mpianatra. Maro tokoa ireo produit vitan'ireo mpianatra ireo. Anisan'izany izao amin'ny elektronika, misy an'ilay produit antsoina hoe antivol, na ren'ilay hoe détecteur de mouvement, izay amidy eny amin'ny sena eny amin'ny sinoa reny fa ny mpianatra anay eto dia efa mahavita an'izany zavatra izany. Ny détecteur de mouvement zany hoe ny tena marina zany dia ny système d'alarme ireny. Ny antivol amin'ny fiarakodia, ny détecteur mouvement zany hoe ny antivol any amin'ny trano fonenana rehetrany. Notokana androany ihany koa ny efitrano ho an'ny teknôlôjia vaovao ary ny trano natokana ho an'ny fianarana teny vahiny eo anivon'ny lycée teknika Alarobia. Napetraka ny salle de langue eto amin'ny lycée teknika Alarobia satria ny ankizy zany ato adiny-droa fotsiny mianatra ny langue rehetrarehetra na malagasy na teny frantsay na teny anglisy dia mba hanampian'izy ireo amin'ny fanamafisana ny fianaran'izy ireo andreo teny ireo dia natsangana ity salle ity ahafahan'ny ankizy manao activité amin'ny alalan'ny lalao, amin'ny alalana fijerevana film na documentaire, amin'ny misy kilalao maro isan-karazany ato azon'ny ankizy atao fa ireo kilalao ireo dia mifantoka avokoa amin'ny fianarana teny sy fanamafisana ny fahaizan'izy ireo mahakasika ny fafehezana na teny malagasy na teny frantsay na teny anglisy. Ankoatra io dia nisy ihany koa androany ny fanolorana maro-boninahitra ho an'ireo mpampianatra miisa 7 na vita be teo anivon'ny sekoly ary ny mpianatra mendrika nahazo ny mention très bien tamin'ny baccalauréat 17 sy 2000. Marina fa itoy ny fankalazana ny fa-10 taona ny lycée teknika Alarobia.